Ezekela toko faharoa manomboka amin'ny andiny voalohany mitoy kely izy io amin'ny toko fahatelo voatapitra fa tsy voasoratra ny mpanao perikopa satria efa voaomantsika mialoha izany a hovakiana sady satria efa niarana hita. Jehova hiteny amin'ny alalan'ny teniny fa isika kosa angina hiaino. Niny antsonany Ezekela ho mpaminany ary izy tamiko ry zanak'olona mitsangana fa hiteny aminao aho ary nisy fanahy tonga tao anatiko raha niteny tamiko izy ka nampitsanganay ary reko zay niteny tamiko. Ary izy tamiko ry zanak'olona maniraka anao amin'ny zanak'Isiraely aho eny ho amin'ny rajetilisa mpiodina zay efa niodina tamiko. Izy sy ny razany dia samy efa nanota tamiko avokoa mandraka androany. Ary ho any amin'ny zanaka mafiandrina sy madipo no anirahako anao ary anao aminy hoe zao no lazainy Jehova Tompo. Ary na hiaino izy na tsy hiaino fa taranaka maditra izy dia ho fantany fa efa isy mpaminany teo aminy. Ary ianao ry zanak'olona aza matahotra azy ary aza matahotra ny teniny na ny voakasiky ny amina sy ny tsilo aza ianao ary na ho eo amin'ny maingoko aza no hipetrahanao eny aza matahotra ny fiteniny ary aza mivadi-pono ny tareny fa taranaka maditra izy ary ho lazainao aminy ihany ny teniko na hiaino izy na tsy hiaino fa tena maditra izy. Fa ianao kosa ry zanak'olona mihaino zay lazaiko aminao aza maditra tahaka izany taranaka maditra izany ianao sokafo ny vavanao ka hanjo zay afahako anao ary hitako fa indro nisy tanana na indritra tamiko ary indro nisy horonany taratasy teny aminy dia novelariny teo anatrehiko izany ary nisy soratra teo anatiny sy teo avony ary fitomanina sy fidradadadrana sy lozany voasoratra teo. Ary hoy izy tamiko ry zanak'olona hanjo zay hitanao eny amty horonana taratasy ity dia mandehanaka mitenena amin'ny taranak'Isiraely dia ho sokafako ny vavako ary nafahany ahy izany horona taratasy zany. Ary hoy izy tamiko ry zanak'olona vokiso ny kibonao ary fenoy ty horona taratasy ty omeko anao ty ny tsinainao dia nihinana aho ka mamy tao am-bavako toy ny tantely izy. Toizana ao amin'ny filazantsara araka ny Jaona. Filazantsara araka ny Jaona toko voalohany. Jaona toko voalohany manomboka amin'ny andininy fahasivy ambin'ny folo dia hovakitsika izany. Ny nanambaran'ny Jaona mpanao batisa an Jesosy ary zao nanambaran'ny Jaona raha Jiosy raha ny Jiosy naniraka mpisorona sy levita avy tany Jerosalema akany aminy mba hanontany azy hoe iza moa ianao. Ary nilaza marina izy ka tsy nandà fa hoy ny filaza tsy zaho no Kristy ary izy ireo nanontany azy hoe ahoana ary iliva ianao fa hoy izy tsy izy aho. Ilay mpaminany va ianao fa izy namaly hoe tsy aho. Dia hoy ireo taminy iza ary ianao mba hitondranay valiny ho any amin'izay naniraka anay lazaina ho izy moa ny tenanao. Dia hoy izy izaho dia feony miantso mafy any anefitra hoe ataovy mahitsy ny lalan'i Jehova araka izay nolazainy Isaia mpaminany. Ary iraka avy tamin'ny fariseo ireo dia nanontany azy ireo ka nanao taminy hoe nahoana ary ianao no manao batisa raha tsy ianao ny Kristy na Eli na ilay mpaminany. Jaona namaly azy ka nanao hoe zaho nanao batisa amin'ny rano fa eto aminareo misy anankiray izay tsy fantatrareo dia ilay avy ao ariko ary tsy mendrika hamahany fehakapany ahy zaho. Izany zavatra izany dia natao tany Betania any andafiny Jordana zay nanaovan'i Jaona batisa. Noho ny apitso dia nahitan'i Jesosy avy nanantona azy Jaona ka dia hoy izy indro ny zanak'ondrin'Andriamanitra zay nanao sitra amin'ny fahotan'izao tontolo izao. Izy ilay nolazaiko hoe misy lehilahy avy ao ariko zay efa tonga eto anoloako satria talohako izy ary zaho tsy nahalala azy fa mba haseho amin'ny Israely izy. Izany no niaviko nanao batisa amin'ny rano. Ary Jaona nanambara ka nanao hoe izaho nahita ny fanahy masina nidina avy tany an-danitra tahaka ny voromailala ka nitoetra teo amboniny. Ary zaho tsy nahalala azy fa izay naniraka ahy nanao batisa amin'ny rano no nilaza tamiko hoe izay ho hitanao hidinany fanahy no hitoerany dia izy no mpanao batisa amin'ny fanahy masina. Ary nahita aho ka dia nanambara fa izy no zanak'Andriamanitra.
Faranatsika ao amin'ny epistily faharoa nosoratan'ny Timoty toko faharoa manomboka amin'ny andininy fahaefatra ambin'ny folo dia mifarana amin'ny fahaenina amby roapolo. Ny mety ataon'ny Timoty noho ny fisian'ny mpampianatra sandoka. Zany zavatra zany no ampahatseroviny olona ka hanary-mafy ao anatrehan'ny tompo izy mba tsy hiady teny satria tsy mahasoa akory zany fa mamadika ny mpiaino. Mahazo to manolotra ny tenanao amin'Andriamanitra olona voazatoetra dia piasa tsy mahazo henatra, mizaratsara ny teny fahamarinana, fa alaviry ny fibedibedena foana fa mbola androso amin'ny ara-tsim-panahy ihany izy ireny, ary ny teniny dia andany tahaka ny aretina miady. Isan'ireny Himeniosy Fileto zay ninita amin'ny marina ka nilaza fa efa lasa sahady ny fitsanganana ny maty dia mamadika amin'ny finoan'ny asa ny sasany, kanefa ny fanorenana mafy ny nataon'Andriamanitra dia miorina tsara sady manana zao tombo-kase zao. Ny tompo mahalala ny azy, ary koa aoka ny olona rehetra zay manonona ny anaran'ny tompo hiala amin'ny ratsy, fa ao an-trano lehibe dia misy fanaka volamena sy volafotsy ary ihany no ao, fa fanaka azo sy tany kosa ny sasany omembonahitra, ny sasany alambaraka. Koa raha misy olona manadio ny tena no afaka amin'ireny dia ho fanaka omembonahitra efa no amasinina ka mahasoa ho an'ny tompo voavoatra ho amin'ny asa tsara rehetra. Fa mandosira ny filàn'ny tanora fanahy ary mizah mitady fahamarinana, finoana, fitiavana, fihavanana amin'izay miantso ny tompo amin'ny fomadio, fa mandava ny fanontaniana dadalala tsy misy antony satria fantatrareo fa mahatongady zany, ary tsy mety raha miady ny mpanompon'ny tompo fa ho malemy fanahy amin'ny olona rehetra, mahay mampianatra, mahalevitra, mananatra ny mpanohitra amin'ny famoram-panahy, fa angamba Andriamanitra hanome azy fibebahana ary hahalalany tsara ny marina ka hody ny sainy ka ho afaka mivandriky ny devoly zay nanao azy ho sambobelona hanao ny sitrapony.